Manomboka eto kosa dia tsy mandeha tongotra lavitra tsony ireo mponina eo anivon'ny tampon-tanàna ny commune Ambanivohitra talatany volonondra ao vao mahita toeram-pitsaboana vita tokoa ary notokanana ny farany herinandro lasa teo ny CSB2 any an-toerana inona araka izany fa ahazo tombontsy mivantana ao anatin'izy ity ireo mponina ny toerana. Ela ny ela ka nanana toeram-pitsaboana amin'izay ny eo an-tampon-tanàna ny commune talatany volonondry. CSB2 izy ity ahitana efitra enina miampitrano iray manokana sy trano fivoahana. Tomombana ny foto-drafitr'asa raha tsy ilaza afa-tsy ny fivarotam-panafody ny fandraisana ny marary na mpiteraka sy ny fandrina ho azy ireo. Koatra ny fitsaboana marary tsotra sy ny mpiteraka dia efa hita ao amin'ny CSB2 vaovao ity ihany koa ny fanaovana vaksiny sy ny fandrindram-piterahana. Vina ahitana ny toeram-pitsaboana vaovao ny fiara-miasan'ny commune tarihany Bentanana Arakotondra Faraniana Martin sy ny Madagascar Development Fund na ny MDF izay ahiany ny ambassadeur ny Grande-Bretagne teo aloha Andriamatoa Brian Donaldson. Ny MDF izay nanampy hatrany ny commune talatany volonondry araka ny fanazavan'ny Bentanana. Hôpitaly zany aloha zao dia efa fanoroana zao fa nisy fiaraha-miasa tamin'ny MDF tamin'ny taona 2024 izay réhabilitation natao ny maternité tany Ambotrabiby fa eo amin'ny foto-drafitr'asa hafa koa zany misy ny famatsiana rano fisotro madio misy fokotany efatra zany zao efa nazahoana famatsim-bola tamin'ny MDF ary mbola misy fokotany anankiroa hafa koa izay eritreretina ho atao amin'iny taona vaovao iny. Misy koa moa zany ny fanatsarana sekoly izay arahanay amin'ny MDF. Noho izao fahavitan'ny CSB2 izao dia tsy nandeha tongotra lavitra intsony ny mponina an-tampon-tanàna vao mahita toeram-pitsaboana. Ny indro kely anefa dia mbola tokana ihany hatreto ny mpampivelona sy ny dokotera misahana ity izay marihana fa efa mandray marary sy mpiteraka efa ho 3 volana lasay. Laza ny anakarama paramédical iray noho izany ny commune eo am-piandrasana. Ny farany herinandro teo moa notokanana tamin'ny fomba ofisialy ity toerana ity.